Jona toko 9. Ary nisy baikony tompo fandroany tamin'i Jona nanao hoe: mitsangana ka mankanesana Ninive, ilay tanàna lehibe, ary toroy aminy ny hafatra izay nolazaiko anao. Dia nitsangana i Jona ka niaingana akany Ninive araka ny baikony tompo. Tanàna lehibe tokoa i Ninive, fa 3 andro no fitetezana azy. Dia nanomboka ny fitetezana tamin'ny andro voalohany i Jona ka nitory hoe: rehefa afaka 7 andro dia ora vany i Ninive. Nino an'Andriamanitra ny mpon'i Ninive ka nanapa-kevitra ny hifady anina, ary nitafy gony hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Rehefa renim-pajakan'i Ninive ny vaovao, dia nidina avy teo amin'ny seza fiandrianana izy ka nanala ny akanjo mahampanjaka azy, ary nitafy gony koa sady nipetraka teo amin'ny lavenona. Dia nasainy nambara nanerana ny tanàna izao didim-panjakana izao. Araka ny didin'ny mpanjaka sy ny minisitra, dia rarana ny olona sy ny biby, tsy hihinana na inona na inona, na hisotro rano akory, na olona na biby, dia tsy maintsy misarona lamba fisaonana avokoa. Ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra, ka hiala amin'ny toetra ratsiny sy ny herisetra na hahazatra ny tanany. Iza ny mahalala? Angamba hiova fanapa-kevitra ihany Andriamanitra, ka hiala amin'ny fahatezerany mirehatra mba tsy hahafaty antsika. Rehefa hitan'Andriamanitra ny fihetsika ireo Ninivita izay niala tamin'ny toetra ratsiny, dia niova fanapa-kevitra izy ka tsy nampiatra ny loza izay nolazainy hamelezany azy.